manan-kariva ny olona vonjeny. Ny angatanay aminao tompo dia ny itenenanao aminay ary ny hanehonao Andriamanitra velona ianao ary miasa ianao ary tsy mamela ny olonao irery fa eo mandrakariva ianao amin'ny zavatra rehetra izay misy eo amin'ny fiainanay. Ary tsy miova izany fanatrianao izay fa mombanay ianao no ny fitiavanao na amin'ny sarotra na amin'ny moro. Ka ny angatanay aminao tompo dia ny ampaherezanao anay ka tsy misy zavatra ampihemitra anay amin'ny fanarahanao satria fantatray izay ilena. Ka io ny teninao izay fampaherezanay ho zaraina amin'ity fotoana ity. Ianao ny miasa ao anatin'ny fonay amin'ny alalan'ny fanainao masina androka ny feo izay tsy avy aminao manenoneka ny fianonay. Fa ianao kosa hampitoetra ny teninao anatin'ny fonay ka hamoavy zato eny voa mendrika fibebahana izay ankasitrano indrindra. Fa dia mitenena ray malala ho fa mihaino izay zanakao amin'ny anaran'i Kristy Jesosy zokinay no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny andro ity dia ny teny faneva izao fiangonana atokantsika izao. Teny faneva ny safidian'ny fiangonana dia hitantsika ao amin'ny Filipiana toko voalohany ny andiny faha 1 tapany voalohany ihany. Filipiana toko voalohany andiny faha 1 tapany voalohany ihany. Dia toizantsika ao amin'ny filazantsara izay voalahatra ao amin'izao alahady 17 manaraka ny Trinité izao. Jaona toko 17 andiny faha 4 sy faha 5 hatramin'ny 5. Jaona toko 17 andiny faha 4 sy ny faha 5. Iara-mitsangana isika mandray izany amin'ny anaran'i Jesosy. Isika rehetra mamaky ny miara-manonona redina ny teny faneva amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Kristy antony atao mafimafy ohatrany tsy matsara isika manona ny teny faneva amin'izao fiangonana izao. Filipiana toko voalohany andiny faha 1 ny andiny tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Kristy antony avelomako. Didy vaovao nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantarany olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Petraka isika. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Raha mijery teny faneva no safidian'ny fiangonana ity isika dia fiangonana ampiseho ny tena fahasahiny marina mandray izany teny faneva izany. Kristy no antony avelomako. Kristy no antony avelomako araka ny teny eto dia misy toy ny texte raha notoizantsika hoe inona ny antony mahatonga azy miteny an'izany. Inona ny zavatra tahorany olona, inona ny zavatra mety mampisalasala ny fiainan'ny olona, inona no zavatra manahirana ny sain'ny olona. Misy be dia be amin'izao fiainana izao. Kanefa amin'ity texte ity dia aseho mazava tsara hoe na inona zany rehetrarehetra zany miaino fantatra dia izao Kristy no antony avelomako. Maro ny olona manana ilay fitikevitra ilazany hoe ny antony avelomako dia hanakarena. Ny antony avelomako dia hanana voninahitra. Ny antony avelomako dia hijery ny fahatsaran'ny foavy taranako. Ny antony avelomako dia izao mety tsy ratsy zany hevitra izany. Fa sainy manampetra ihany io zavatra izay voalaza ireo. Tsy ampy. Misy fetrany. Ary indraindray raha mety haziba ny fiainantsika izany. Satria ilay fetra izay ambarany dia eo amin'ny ambarany tapany faharoa amin'ny texte ity izay milaza hoe ny fahafatesana no ahazoako tombony. Iza amintsika olombelona misahiteny hoe fahafatesana no ahazoako tombony. Ny olona amin'izao raha mitady izay fomba hanosirana ny fahafatesana. Ny olona amin'izao fotoana izao mitady ny fomba rehetra tsy hieritreretana an'izany. Fa hoe amin'izao andro iainako izao dia manararaotra.
manarara ohatra fahatamborako satria amin'izao no ikalabonana amin'ny zavatra rehetra rehetra tsy mieritreritra io tapany faharoa io ny olona hoe ny fahafatesana io angeny mametra ny zavatra rehetra rehetra eto amin'ity fiainana ity ary ny olona sahy miteny hoe Kristy no antony havelomako dia ny olona manana antoka fa io tapany faharoa io no tena zava-dehibe eo aminy tombony fa tsy fatiantoka ny fahafatesana io manaraka atsika na ho aizatsika manaraka eo akaiky eo foana io na ho tenenina na tsy ho tenenina eo anilantsika eo foana io fa ny hafahantsika migadinao ny ora sy ny andro samy manana ny azy isika ireto fa tombony ho aminao fa io raha manaraka eo akaikinao sa tahotra mampiorororo anao io eo anilanao eo ho azay olona tsy manana ny Kristy dia mampiorororo azy io mampatahotra azy io mampahoro ny saim-panahy io dia mitady ny fomba rehetra hamafana zany tsy hampihanelonelona ny fiainana izy io le mahatonga antsika mikaza teo hoe eritreretin'olona sasany fa ny arena ny vola ny voninahitra sy ny sisa no entiny hampilamina ny fiainana tsia tsy maintsy ho tonga ihany io fa ho azay manana ny Kristy kosa dia tombony io ny antony ambarany tenin'Andriamanitra ny antony hahatongavany Kristy dia nitondranao ao amin'ilay fahasambarana mandrakizay zay tsy mba tahaka ny fanomeny izao tontolo izao dia ny fiainana mandrakizay tsy manapetra zay ka tsahan'ny olona rehetra amin'ny fomba rehetra fa tsy azo tsy hitany takony eo anatrian'izany raha tsy ao amin'ny Kristy irery ihany Kristy no manapahiratra ny masontsika fa raha ny maso ny nofitsika dia jamba ihany tsika tsy ahitany io na oviana fa fahadalàna io ny amin'ny fiainana mandrakizay io zay mahatonga ny olona tsy miraharaha ny fivavahana satria heveriny fa fandaninandro satria takonaminy inona moa no atao eto amin'ny zavatra tsy hita handany andro eo fa Kristy no mampahiratra ny olona izay manatona azy ka maneho azy izany fiainana mandrakizay izany ka sahy milaza tahaka ny apôstôly manao hoe ataoko taingoraka ny zavatra rehetra no ny fioarany fahatsarany fahalalana any Kristy Jesosy ka sahy miteny izy hoe fanaty ny fahafatesana aza tsy hampialana mihevitra azy amin'ny fitiavan'ny Kristy ka isika izay mitondra ny anaran'i Kristy dia tsy hoe mijery fotsiny ny fiangonana eto Troarivière manana zany teny fanefa zany fa manana hafatra ny fiangonana eto hoe ianareo koa ve manana ny Kristy ho amin'ny fiainanareo hoe ho antony hahavelomanao manana an'izany ve ianao eto Kristy no antony hahavelomana sa Kristy anarana fotsiny ihany misy tantara anankiray izay fantatsika loatra angamba ny mikasika ny Alexandre lehibe izay général lehibe tafika tamin'ny fotoanandro tany amin'ny fahampanjaka tamin'ny andron'ny emperora taloha zany dia manamboninahitra anankiray izy izay maditra tsy azo fehezina manao zay tiany ataony ka nampanatsony général ny général Alexandre le Grand dia tena fatadazy izy amin'ny herim-pony sy amin'ny fahakikan-tsainy ary amin'ny fanaovana zavatra rehetra rehetra dia tanterahiny amin'ny heriny rehetra zany dia ty ofisier anankiray ao amin'ny fifehezany nampanatsoiny avy ihany satria ratsy ny lazany eo amin'ny ireo maramila feheza sarotra baikona tsy manao zay zavatra tokony atao fa manahirana eo amin'ny fanatanterahana ny asa dia zao nataon'le général Alexandre le Grand rehefa nampiantso azy iza ny anaranao io zany lay officier mitovy amin'ny anaranao tompoko ny anarana Alexandre eo izy Alexandre le Grand manana safidy roa ianao androany na ianao manova ny anaranao tsy hitovy amin'ny anarana
na ianao miova ny toetranao. Izany hoe ataoko fa fantatsika tsara ny tiany Alexandre ho tenenina amin'ity ofise ity. Raha hitondra ny anarako ianao dia aramony ataoko. Aoka mba tsy hanalabaraka ny anarana hitovizanao amiko ianao, fa mandratsy laza ny asa izay atao. Na ianao manova anarana dia tsy maninona, tsy manimba ny asa izay atao. Ianao mitondra ny anaran'i Kristy, manana safidy koa ianao. Raha hitondra ny anaran'i Kristy, Kristy no antony haveloma, manaraka ny fiainan'i Kristy ve ianao, miaina araka izay nambaran'i Kristy ve ny fiainanao. Io no fiangonan'Andriamanitra, io no ilofosan'i Jesosy, io no nivavahan'i Jesosy no manao hoe mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka ny maha iray anao ato amiko raha eo no iriko mba ho fiainan'reto reto. Anisany vavaka nataon'i Jesosy izany ho amin'ny olona, amin'ny fanatanterahana ny asa. Endrika anehoantsika azy ivelany fotsiny hany ny fiangonantsika eto, fiangonana telo maray eto. Tsapanao ve zany ny firaisan'ny fiangonana ho iray, tsy sarasaray hoe Québec, Montréal, Trois-Rivières, hoe za tsy mandeha raha tsy ho Trois-Rivières, za tsy mandeha raha tsy ho Québec, fa isika dia natao iray. Izay no antony asan'ny fiangonana, endrika anehoan'ny fiangonana azy koa amin'ny alalan'ny fiasany androany. Ary ny fototra zany rehetrarehetra zany dia ny fitiavana izay ambaran'i Jesosy eto hoe aoka tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo. Fa raha isika no atao hoe miaramila an'i Kristy nefa tsy manatanteraka izay fiainan'i Kristy nasehony, dia hoy Jesosy manao azy hoe manova anarana ianao fa aza mitondra ny anarako. Fa raha zanak'Andriamanitra isika ka mitondra ny anaran'i Kristy dia tokony ho hita eo amin'ny fiainanao rehetra ihany koa ny maha-kristianina anao. Fa tsy ho kristianina sandoka isika. Misy ny kristianina sandoka imoana ataon'ny soratra masina hoe tahaka ny amboadia nefa mitafy kodin-tsanak'ondry. Ny endrika ivelany dia hity izy, mamonjy fiangonana izy, mamonjy fivoriana izy, tsy ratsy zany, fa saingy tsy mandray ny tenin'Andriamanitra ho fiainana, tsy manatanteraka ny tenin'Andriamanitra ho fiainana. Ny fanontaniana apetraka ary riavana amin'izao famaranana izao tenin'Andriamanitra izao dia hoe inona, iza no antony havelomanao? Iza no antony havelomanao? Fa misafidy ianao anio, na ianao hanova anarana, na ianao hazo nandray anarana dia haneho eo amin'ny fiainanao ny anaran'ilay Kristy izay arahinao raha ihazona izany ianao. Fotoana izay hanavozantsika ny fanoloran-tenantsika sy ny fiheverantsika ny tenantsika ka hanavozantsika ny fanoloran-tenantsika ny hafatra entin'ity tenin'Andriamanitra, teny faleva ity izay izao anjarantsika amin'ny alina ity izao. Tokony miasa ao anatintsika tsirairay avy ka ho amin'ny hafanampo no anaovantsika ny asan'Andriamanitra, ho amin'ny tena fanoloran-tena fety no anaovantsika ny asan'Andriamanitra, fa tsy hoe reradreraka tsy ho matimaty ny fiainam-panahintsika, fa tahaka ny hafanampo Kristy no hita eo amin'ny hafanamponao. Fa raha tsy izay ianao mintoko eo satria matimaty ianao dia ho aloha ivavako. Mba tsy ho izany any isika mianakavy dia ny tompony mahery antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ahafahantsika manompo azy amin'ny fitiavana sy ny heran'ny rehetra ho voninahitra ny anarana. Fan'Andriamanitra rerana ny voninahitra zarazatra amin'ny taloha indrindra ho azy izay tsangana raiso ny fitahina rehetratsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra mahary firaisana sy ny fiangonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen.